Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomerahaba antsika ry havako malalahatra hatrity fa efatra ny volana jona ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy nosoratam-Paoly ho an'ny Romanina toko fahatraika ambin'ny folo, Romanina toko fahatraika ambin'ny folo, andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Romanina toko fahatraika ambin'ny folo, andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Indreny alalin'ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany sy ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalala ny sain'i Jehovah ary iza no mpanolontsaina azy? Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa iza no niaviany izao zavatra rehetra izao ary iza no niazona azy? Sady izy koa no antony, iza ny nombem-boninahitra mandrakizay. Amen. Ry havako, ity taratasy izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina ity moa dia taratasy izay nosoratany ho an'ny fiangonana tsy fantany loatra, tsy izy akory nanoronazy marimarina kokoa fa sakaizany namany atao hoe zanaka ara-pananity izay no nanorona ny fiangonana tany Roma. Ary nahafantatra kosa nefa izy tamin'ny lalan'ireo zanany ara-panahy tahaka ny Prisila ry Akoila izay nanao tatitra taminy ny olam-piangonana tany Roma. Ny fiangonana moa amaha-olombelona azy dia misy any anelanelan'iny, disadisanaty, olana ara-panahy sy ny tahaka izany. Ary dia nampahery fatratra ny fiangonana tany Roma ity taratasy izay nosoratan'i Paoly ity. Somary malalaka kokoa izy tsy tahaka ny taratasy nosoratana ho an'ny Korintianina satria ny Korintianina dia misy mamaha olana Tsipria mihitsy Paoly. Olana ara-pitondratena, olana ara-potim-pinoana, olana ara-pifandraisana sy ny tahaka izany. Fa amin'ny taratasy ho an'ny Romanina dia saky malalaka na vague kokoa itsika teo ny zavatra resahan'i Paoly. Amin'ity andiny tsotra mazana ity beazanantsika ity dia maneho Paoly ihany ny alalan'ny fahendren'Andriamanitra. Asehon'i Paoly zany fa ity fitondran'Andriamanitra ity na ity fisainan'Andriamanitra ity dia tsy voatery takatritsika mihitsy. Na inona mety ho faharanita-tsaintsika, na inona mety ho fahalaliany an-tsainantsika na ny fiezahantsika mantana ny sitrapon'Andriamanitra dia izao misy miafina mandrakariva amintsika ny fitondran'Andriamanitra. Tsy hoe Andriamanitra ny manafina azy fa ny fetratsika olombelona dia kely manoloana ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Ny antsika ny hitan'ny masontsika dia neny io, na ny mitranga ankehitriny ny fantatsika dia izay mety ho hitantsika sy azontsika tsapain-tany na renesin'ny sofintsika, fa ny fahalalàn'Andriamanitra dia lalina lavitra noho izany. Ary eto dia asehon'i Paoly zany elanelana lehibe zany eo amin'ny fahendrentsika sy ny fahendren'Andriamanitra, ny fahatakarantsika zavatra sy ny fahatakaran'Andriamanitra. Ndika zany dia taon'i Paoly hanetry tena ny olona eo anatrehan'ny fitondran'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra. Hanetry tena mba hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary hanetry tena hanaiky zany fahendren'Andriamanitra izany. Tsy dia mora loatra ho an'ny olona mantsy indrindra ny kristianina tany Roma, maika moa fa amin'izao andro antsika izao, ny mieritreritra ny fahendren'Andriamanitra, ny manaiky ny fahendren'Andriamanitra. Satria na ny fisian'Andriamanitra ary indray mampisalasala ny olona. Mametraka fanontaniana misy tokoa ve Andriamanitra amin'izao andro ankehitriny izao? Saingy ho antsika kristianina izay mijery ny zavatra iaintsika isan'andro dia tsy mametraka izany fanontaniana izany tsika satria iainantsika ny fisian'Andriamanitra, iainantsika ny fatokiantsika an'Andriamanitra. Fa ny fiarahamonina kosa dia misalasala ny amin'ny fitondran'Andriamanitra ny amin'ny fisian'Andriamanitra dia mila mamaky itony taratasy nosoratan'i Paoly itony hoe tsy voatery ho takatritsika ange ny fisainan'Andriamanitra, tsy voatery ho takatritsika ange ny fahendren'Andriamanitra sy ny sainy lalina.
Amin'ity andiny tsotra masiny ty ara dia niresaka manokana momba ny zanak'Israely Paoly. Paoly no milaza an'io amin'ny soratra masiny testamenta vaovao hoe ndray androany de reo jiosy reo zanak'Israely reo iverina amin'Andriamanitra ihany. Tsy maintsy iverina amin'Andriamanitra reo Paoly. Fa amin'an'iny Paoly zany ity Romanina toko faha 1:20 ity ho avy ny andro hiverena ny zanak'Israely ndray na ny jiosy ndray amin'Andriamanitra. Ny antony dia satria hoy Paoly mahatoky Andriamanitra. Tsy hoe satria tsara ny zanak'Israely na satria hiezaka ny zanak'Israely hiverina amin'Andriamanitra fa satria hoy Paoly mahatoky Andriamanitra. Andriamanitra efa niteny hoe zanako ianao Andriamanitra, tsy hanary ny olona efa nifidiny Andriamanitra, izay toetra mahatokin'Andriamanitra izay io Paoly no ahatoky ny zanak'Israely tsy ho very fa hiverina amin'Andriamanitra izy. Ny antony dia satria Andriamanitra tsy mivadika amin'ny fanekenana fanaovany tamin'ny zanak'Israely tamin'ny taranak'i Abrahama. Azanteazany dia mampahiry antsika mihitsy ny hoe Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teny sy ny fampanantenana na zay efa tokony meny atsika. Itsika olombelona mety mivadibadika amin'io teny zay ataontsika io, mety mivadibadika amin'io fanomeza tokontsika io, mety mivadibadika amin'io resaka ifanaovantsika amin'ny namatsika io, fa Andriamanitra kosa tsy mivadika mihitsy amin'ny teny zay efa nampanantenany, tsy mivadika mihitsy amin'ny toko zay efa nomeny, tsy mivadika mihitsy amin'ny fifanarahana zay efa nataony na ny tso-drano mihitsy ary zay efa nataony tamin'ny mpanompony. Amin'ity soratra masin'ny Romanina ity ara de tiany Paoly ny ahatakaratsika zany toetran'Andriamanitra zany hoe mahatoky Andriamanitra. Ary na tsy mahatoky aza isika dia izy kosa mahatoky mandrakariva. Isika mety tsy mahatoky satria tsika mpanota, isika mety mivadika satria tsika mpanota, fa Andriamanitra kosa marina mahatoky amin'ny teniny. Ary rehefa tia ny azy izy hoy Jaolina 2:20 rehefa tia atsika izy de tia atsika hatramin'ny farany. Tsy mijany eny antenantenany tahaky mety ho fitiavan'olombelona na fifandraisan'olombelona ny fitiavan'Andriamanitra fa tia atsika hatramin'ny farany izy. Ary zay fitiavan'ny tompo atsika hatramin'ny farany zay hatreo amin'ny hazo fijaliana, hatreo amin'ny famoizany Jesosy ny ainy ny fitiavany atsika, ny fitiavan'ny olombelona. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho zany. Tsy misy olona tia atsika, mety be lehibe ny olona tia atsika andavanandro mazava ho azy, mananamany tsika, havana, mpiray tanindrazana, mpiara-miasa, mpiara-mianatra, fa izao ireny olona ireny te tia atsika aza de tsy nahavita namoy ny ainy ho atsika. Fa Jesosy kosa nahavita namoy ny ainy ho atsika. Noho zany dia izay toetran'Andriamanitra mahatoky zay de tiany Paoly mihitsy tsy ho very ao an-tsaintsika. Izay toetran'Andriamanitra tsy manary atsika izay, izay toetran'Andriamanitra tsy mivadika izay, izay toetran'Andriamanitra na tsy takatry ny saintsika izay ara ny fomba fitondrany de tiany ho azotsika kristianina. Andriamanitsy rehefa tojo zavatsarotra isika, rehefa mandalo krizy na ara-panahy io na ara-pifandraisana io na mety ho ara-bola sy ara-pitaovana mihitsy koa azy io dia misalasala isika ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, indrindra rehefa somary mandalo zavatsarotra voadonatsy voadona roa dia indraindray mieritreritra ny aminy hoe fa ahoana moa Andriamanitra no entinao amin'ny lalana tahaka zao zay. Tahaka ny tantara zanak'Israely zay tantarain'ny Paoly amin'ity Romanina 2:20 ity. Miray mieritreritra hoe ahoana moa zany Andriamanitra, arianao ve zany zay sa ahoana? Ao amin'ny Genesis 7 dia rehefa Genesis 1:7 moa fantatsika tsara fa tantaran'ny samy fiaran'ny Noa. Rehefa ho avy ny fanatsaran'Andriamanitra na ny fanadiovan'Andriamanitra ny tany noho ny fahotan'ny olombelona dia nampanao an'i Noa samy fiaran'Andriamanitra. Ny olona rehetra nitazana Noa de nieritreritra Noa ho olona adala. Maninona manao samy fiara eny an-tampon-tendrombohitra.
Ary nanao akoho raha tsy avatrano dia nahazo ny baikon'Andriamanitra. Fa nankatò izy tsy azo no asa an-tsaina hoe ohatran'inona zany safo-drano zany satria mbola tsy nisy zany teto ambonin'ny tany fa nankatò an'Andriamanitra izy. Ataovy ny samy fiara eny an-tampon-tendrombohitra maka hazo anao manangona tsororoiny biby rehetra de nangono noa zany. Tsy voatery ho takatry noa daholo ny zavatra rehetra tian'Andriamanitra natao fa nankatò izy. Ary izay toetratsika izay toetra mankatò an'Andriamanitra manaiky an'Andriamanitra zay dia tena zava-dehibe mihitsy amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny ananantsika herim-panahy mandroso ny zavatra tsara, mandroso amin'ny zavatra tsara. Fa izay mampieritreritra amin'ny toko fahafito ity de ny filazan'ny bokin'ny Genesisy azy, Mosesy moa nanoratra azy. Rehefa vitan'Andriamanitra zany rehetra zany dia narindrin'Andriamanitra na nakaton'Andriamanitra ny varavaran'ny samy fiara. Tsy Noa akory nanakatona ny varavaran'ny samy fiara hoy Mosesy fa Andriamanitra. Tsy Noa nidy aman-trano tao anatin'ny samy fiara fa Andriamanitra nanidy azy tao anatin'ny samy fiara. Zany hoe Andriamanitra no nandrindrina hoy Mosesy mandaran'ny Genesisy nanidy nanakatona ary nahatonga Noa menakavy ho toy ny toka-monina tao anatin'ny samy fiara. Ary misy fotoana tahaka izany ao amin'ny fiainantsika tsy takatsika indraindray lay fahendren'Andriamanitra. Andriamanitra indraindray manidy varavarana mihitsy misy varavarana izay idian'Andriamanitra tahaka ny samy fiara mba tsy hidirany safo-drano. Isika metra-panontaniana hoe fa maninona moa Andriamanitra ny manidy varavarana? Satria tsy fantatsika ny ampitso hoe hibosesika amin'ny varavarana io ange ny rano mety handifotra. Misy fotoana tena Andriamanitra mihitsy ny manidy ilay varavarana. Isika mieritreritra fa manahoana moa no tsy afaka tamin'io zavatra io nahoana no tsy voaray tamin'io zavatra io nahoana no tsy nety ty. Andriamanitra mihitsy no manidy ilay varavarana. Andriamanitra tsy voatery mamoa varavarana mandrakariva fa Andriamanitra koa manidy varavarana. Say hoy Jean Calvin manao hoe raha manidy varavarana anankiray Andriamanitra de matroki fa hanokatra varavarana anankiray indray izy. Ary hitantsika amin'ny tantaran'ny Noa zany. Anidy varavarana Andriamanitra fa avy eo amin'ny varavarana ihany izy. Revako malala tsy voatery ho takatritsika tsy akory ny fahendren'Andriamanitra. Hoy Paoly manao hoe lalina indrindra ny fahendren'Andriamanitra. Manoloana zany fahendren'Andriamanitra tsy voatery ho takatritsika, tsy voatery ho azontsika izany. De zavatra anankiroa ny tiany Paoly ho takatritsika. Ny voalohany de ny finoana. Ny finoana. Ary eo lay mahamara lay tenin'ny Jesoa amin'ny filazany saraky ny Marika lay manao hoe aza matahotra. Mino fotsiny ihany. Zany hoe manoloana indraindray ny zavatra tsy azontsika, manoloana indraindray ny zavatra manahira an-tsainantsika de ny tenin'ny Jesoa iny aza matahotra, aza manahy, aza mieritreritra, aza kivy, mino zay ihany. Fa ny faharoa zay tian'Andriamanitra ho toetratsika koa ao anatin' lay tsy fahatakarantsika ny sitrapon'Andriamanitra de ny fanetretena omban'ny fifaliana. Tsy ny finoana raha-pakatoavala ihany fa ny fanetretena zany hoe ny fieritreretana ho tsy mahavaha-olana amin'ny saina maha-olombelona fa ny fieritreretana hoe fantatr'Andriamanitra zay zavatra lalovana, fantatr'Andriamanitra ny zavatra mahasoa ka na tsy takatritsika ary ny dikany de ho takatritsika ihany ny ampitso ny afaka ampitso samy ho avy rehetra. Ary rehefa takatritsika zay de hiteny tahaka ny Davidy tsika Salamy 1:1 misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Fa efa nanavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka izy. Rehefa dify lay fotoana lalovana iny zay mety handralovantsika krizy de tsapatsika hoe ay nisy lavaka zay ny rovan'Andriamanitra antsika tsy ho latsaka tao. Ity roanina tonga lehibe folo zara mofinaina ho antsika ty ara de manafatrafatra an'izany manao hoe lalina ny haren'Andriamanitra, lalina ny fahendren'Andriamanitra, lalina ny fitsaran'Andriamanitra ary de matoki azy fa izy ny aviany zao rehetra zao
na inona mitrangy am'izao rehetra zao, na nitakatra ny sainao na tsy takatra ny sainao de avy amin'Andriamanitra, de matoky, de mino, de mivavaka. Vavakasika, tompo amisaoranao zay ny amin'ny fahendrenao zay mitondra ny fiainana isan'andro. Lalina ny fisainanao, lalina ny fahendrenao, lalina ny fitsaranao, ary indraindray tsy azonay ary. Ary rehefa tsy azonay de na zay manome tsiny ny namanay, na zay manome tsiny ny tenanay, na indraindray mihitsy ara tompo manome tsiny ianao. Saingy manafatra anay ianao fa ao aminao Andriamanitra no misy ny fahatsarana rehetra. Ao aminao no misy ny fifaliana sy ny fanantenana, de tao aminao zay hanana fo matoky, hanana fo mino ny amin'ny fitondranao. Aza velonao irehare zay fa tao mianetry tena. Aza velonao hevitra ny tenanay ho feno na mahavahorana amin'ny zavatra rehetra fa tao mianetry tena tompo. Soranao ny amin'ity andro zay omenao anay ity ahafahanay mamantatra ny tenanay eo ny lehiben'ny famindram-ponao ka hitaomanao anay hanaiky, hankato ny sitraponao. Meo anay ary ny fifaliana, ny fijoroana vavolombelona hifalinao aminay, de aza mahafoina mahasaraka anay no tompo. Hamasino zahay ary ataovy eo ambany fahasoavanao ny fikelezana anay amin'ity tontolo andro ity. Zay rehetra ataon'ny tananay Jesosy, de atao fijoroana vavolombelona amin'ny fahamasinanao, amin'ny fitiavanao, amin'ny fifalinao, amin'ny anaranao Jesosy. Amen.